miarabatsika rehetra amin'ny ankapobeny tiako mampiresaka ny tanora mba mandeha mijery toerana hafa na firenena hafa ihany koa mazava ho azy tsy mora zany fa ohatra raha ny eto alemana manokana dia misy zavatra azo atao ihany raha ohatra ianao ka tanora dia misy an'ireny karazana programa ohatra hoe raha mianatra ianao eny amin'ny anjery manontolo misy programana bourse d'échange ohatra afaka anaovanao karazana hoe stage mandritry ny enim-bolana tout est payé tsy compte africa sa zavazavatra ohatr' zany misy ihany koa mitsotra indrindra ny resaka ataontsika hoe manampy olona zany hoe reny le atao hoe opéra moa zany ny opéra tsy hoe mpiasa trano fa tanora zany vonina andeha amina fianakaviana ray dia manampy an'le ray aman-dreniny ao anatin'ny ray taona zany hoe sahala amin'ny hoe mitaiza zaza ny ilaina ny opéra io mba ahafahan'ny tanora zany mianatra langue mazava ho azy dia ahafahan'ny ray aman-dreny manana olona nefa tsy mandoha vola be ihany ko inona mety ho asanao manatra sy maka an'le ankizy miara milalao aminy fa amin'ny opéra misy règle manokana mifehy azy io zany hoe mila ohatra mahazo vola aloha le olona tsy karama fa sahala amin'ny hoe inona moa zany argent de poche eo amin'ny 250 € raha tsy diso raha izay tsy maintsy manana ny chambre manokana manana ny bieny zany hoe ny takila zany alany any avy Madagasikara makatisy avy aty makany miverina raha ohatra hiverina iny mahazo tsy miverina nefa ianao satria zay ny isany hoe avantage n'le opéra raha tsy te hiverina ianao afaka mitady zavatra hafa eto atao dia mipetraka eto be da be ny olona nanao ohatran'izany firenako amin'izay ny antony resaka androany resaka fitaterana ny tiako resahana androany fitaterana zany eto Alemana misy teboka enina tiako zaraina ino moa ny antony zarako azy mba tiako fantatrareo sy tiako apirisiana nareo mba ho tonga aty zay koa le sahala hoe manao beba kely voalohany aloha amin'ny resaka fitaterana eto raha raisiko tsirairay teboka tsirairay le izy misy lafiny maromaro aloha zany fitaterana zany hoe ao ny bus ao ny métro moa fiteniny any frantsa azy fa hobanina ho izy ny aty zany hoe karazana train fa mandeha any ambanin'ny tany na mivoaka any ambony eny koa tsy ndraindray dia misy ny S-Bahn zany hoe rehefa mandeha lavidavitra amina périphérie anao iny le mandeha lavidavitra kokoa dia bon avy eo moa misy ny bisikileta misy ny rola sy ny tariny reny fa amin'ny ankapobeny zany ny bus ny S-Bahn ny U-Bahn eto ambora aloha zany tsisy tram fa misy toerana ray hafa misy tram nisy taty taloha dia nidindreo tany amin'ny tsy haiko 1980 tany satria tsy hitandreo inona ny intérêt an'le izy bon choix politique reny tsy hidirantsika fa ny zavatra azoko tenenina dia ry hôtely reo aloha ny U-Bahn ny bus ny any ny S-Bahn dia ampy tsara zay aloha ny ray faharoa zavatra isan'ny nanamarika anahy tamin'ny zava-tonga teto za moa zany vao niala tany Madagasikara ohatra ny olona rehetra nianatra tany Frantsa dia tany ohatrany hoe namolavolana na kokoa amin'ny resaka asa sy ohatran'izany dia ny zavatra hitako tany hoe rehefa ohatra hoe andeha ho any amin'ny bus aloha tsy maintsy miditra aloha daholo dia misy an'le ticket atsofoka iny raha izay raha ohatra anao mandeha RER na zavatra ohatran'ireny dia misy barrière miditra amin'le izy reny zany aty Allemagne tsisy raha miditra bus ianao tsisy olona na ny ray raha ny tany ianao hoe aiza ny bianao miditra ianao na ery amin'ny varavaranao fa aloha ery na eo ampovoany eny amin'ny varavarana anao rina miditra ianao dia mipetraka ny olona ao anatin'ny bus tsirairay zany dia eritreretina hoe efa manana takila ohatran'izay ihany koa ny ao anatin'ny U-Bahn fa te aty zany misokatra daholo fa misy contrôle izy tsy indraindray dia raha tratra ianao dia mandoha karazana amande 60 € eo zava ho azy miezaka ianao mba samy manana takila zany fa tsy hoe hiandro contrôle zay vao hividy takila zay ny ray ny Alemana discipliné be dia vidy takila foana izy na misy na tsisy contrôle vidy takila foana izy ny contrôle koa tsy hoe misy foana tena tsy rara angambatra zay nipetrahako teto efa ho 10 taona zay ny contrôle anatina bus zany ka mba nidray mandeha tamin'ny fiainako zava ho azy fa za dia mividy takila isaka mandeha satria zay le fiainana raha ohatra anao sanatria ka tsy manana takila dia mazava ho azy le amande 60 € eo zay raha ohatra anao tratra ny amande ny telo dia efa olona récidiviste zany ianao dia manomboka fichier any amin'ny polisy bon za mino hoe tsisy olona tratra an'izany satria matetika ny olona mividy tapakila daholo fahatelo dia miasa foana ny bus
ny ban sy ny S-ban ny eto Amboro aloha ny fantatro 24 heures sur 24. Raha ohatra amin'ny andro atoandro dia mety hoe isan'ny adiny misy hoe isaky ny 3 na 4 minitra eo misy obanina mandalo foana, indrindra fa manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 zany amin'iny zany ny olona mandeha miasa daholo dia misy foana isaky ny 3 na 4 minitra arakaraka n'ilay ligne. Rehefa tonga ny amin'ny 1:20 alina dia miena ilay izy, lasa ohatra ny hoe isaky ny 20 minitra ohatra, fa ny zavatra sur aloha dia izy misy foana 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 na andro inona na ataontsika hoe le 31 amin'ny andro bonne année iny ianareo hoe bonne année minuit 2 anao misy foana tsakijanona mandritry ny taona, matoa izy mijanona dia misy grève zay rery ihany mampijanona azy, dia ny grève koa rara fa tsy hoe ohatra ny any amin'ny firenena hafa mba tsy hakako itenenako any France foana hoe misy grève matetika, rara tena rara ny grève satria aty Allemagne ny mpiasam-panjakana tsy mahazo migrève, zay misy lalàna zany mifehy ny fiasan'ny fanjakana. Raha ohatra anao ka te grève dia miasa any amin'ny privé, fa raha miasa ao amin'ny fanjakana ianao dia tsy manana droit amin'ny grève. Fahaefatra dia digital, mampiasa telefônina anao, misy application bon raha ny any Amboro manokana ohatra azo faofao eo le application moin ohatra ny hoe miarahapy zay amin'ny fiteny aty dia ato ny ticket anao. Raha ohatra ka za zao androany nandeha bus dia io ny ticket-ako soratra ao mifiry ohatrinona bon, dia iny zany ny avantage-n'iny ny application zany ao daholo. Raha ohatra anao zao aeto dia efa fantatra n'ilay izy satria misy géolocalisation, dia raha ohatra te handeha ary dia ampidiriko ilay anaran'ny adresina trano na anarana rue na zay tianao ampidirinao dia tonga dia avoakanao daholo hoe reto daholo ny possibilité amin'izao ora aty, amin'izao ora aty, amin'izao ora aty, amin'izao ora aty dia afaka vidinao ao no ao. Raha ohatra maka an'ity ianao mety hoe cours ina moa course strike hoe zarozaro zay ohatra ny hoe tsy lavitra fa iny le fohy indrindra satria misy zone aty, zone A, zone B, zone dia arakaraka n'iny ny vola alohanao. Dia dikan'izay raha ohatra maka an'iny ianao dia afaka vidinao nono satria mipetraka ao le prix dia cliquenao dia tsy haiko ny PayPal anao na par carte bancaire na zay tianao na tonga dia virement rattaché-nao ny compte-nao tonga dia virement automatique zay tianao. Dia zay ny avantage n'le application. Ny adiniko ny teny teo multimodal koa ny eto par rapport amin'ilay anankitelo teo. Raha ohatra zao mijery eto andeha ho ary dia mety hoe bus aloha dia avy eo tonga amin'ny array iray dia mety miova O-ban dia tonga amin'ny array iray dia mety miverina bus indray na miova S-ban, dia iny rehetra iny tsisy hoe miova na mividy ticket samihafa, ticket iray daholo mifehy an'ity tanàna iray manontolo ity, fa anjaranao fotsiny raha miala amin'ny point A makany amin'ny point B dia misy vidiny ao dia iny ny alohanao. Efa miresaka an'izay ihany tsika dia ny teboka fahadimy dia nyresaka zay ticket hoe raha mividy ticket iray ianao dia afaka mandeha raha ny Amboro zay manomboka amin'ity taona ity vaovao izy ity misy an'ilay hoe Deutschland ticket. Le Deutschland ticket zany abonnement ray, zany hoe 49 € aloha isam-bolana. Iny abonnement ray iny ahafahanao maka na bus na O-ban na S-ban na tram eraky ny Allemagne, zany hoe na eto Amboro anao na any Düsseldorf anao na any Berlin anao na aiza naiza hoentinao iny ticket iny dia tsy mila mividy ticket ntsony ianao na aiza naiza eto Allemagne. Vaovao izy io vao manomboka amin'ny mois de mai zao, mois de mai 1er mai amin'ity 2023 ty zany vao hanomboka io Deutschland ticket io. Efa afaka vidina izy amin'izao, zany hoe pré-vente, fa mbola tsy afaka ampiasaina, zany hoe mbola tsy actif, mbola tsisy vola miala aminao koa zany, fa ohatran'ny hoe s'enregistrer fotsiny ianao. Dia rehefa tonga amin'ny 1er mai dia mahazo mampiasa azy ianao. Io zavatra hoe itako important satria mora, satria raha ohatra tsika zao mandeha zao ataontsika hoe maka abonnement teto Amboro any amin'ny 60 € any ny isam-bolana, zao ilay izy lasa 49 tsy eto Amboro fotsiny fa lasa afaka ampiasay koa eran'ny Allemagne. Hitako tena zavatra tsara, tena tsara. Teboka farany fahaenina ny zavatra isan'ny napehiky anahy koa sady hitako hoe nety tanàna roa ihany ngamba ny hitako hoe nahatonga misy ohatran'izany tany Tokyo tamin'izany nakany Tokyo satria ho any Kanazawa tamin'ny 2012
dia tena mivanaka amin'ilay ponctualité satria betsaka ihany tanàna nandehanana zay a manahirana ny resaka ponctualité. Ny eto Allemagne ponctuel be na bus na oban, zany hoe raha mijery ao anao ka teneniny hoe te handeha ho ary ahy ohatra dia mety miteny izy hoe bon amin'ny firy zao 9h20 zao a dia ok ary amin'ny 9h28 tokony miala eto amin'ilay toerana misy anao eto anao satria calculeny le application hatramin'ny hoe le toerana ijoroanao dia hoe mandeha tongotra kely anao hoe 2 minutes ka hatrary amin'ny ariary dia 9h30 misy bus mandeha. Dia raha voatratra an'iny dia maka 1 na 2 minutes mialoha foana, zany hoe raha 9h28 ianao tokony hiala ohatrany dia miala 26 satria eto Allemagne zay ny problema le ponctualité io ihany fa tsy indraindray 1 minute na 2 minutes aloha dia efa mandalo le bus dia mody mijanonjanona 30 secondes izy dia tonga dia lasa toy izy ny lalany. Dia iny manahirana satria raha miraty an'iny ianao mety miandry 5 minutes indray amin'izao andro mangatsika zao 5 minutes zany mety mitenitsika hoe tsy maro fa vidiana lafo zany rehefa moins 3 ny ao ivelany ao mangatsika be aloha mba rehefa am'le fotoana iny mihitsy dia mivoaka. Dia zay ny tenanako hoe maka 1 na 2 minutes foana fa ponctuel ry zareo. Zay zavatra enina zay mba tiako zaraina aminareo mikasika amin'ny fitaterana ty sy appréciako anareo ihany koa satria isan'ny zavatra mahafinaritra zany ao anatiny ataontsika hoe kalitao ny fiainana zany ny resaka transport manamora ny fiainanao ka zay ny fampizarako azy mba appréciako anareo hoe jerijereo ihany na stage na bourse jerijereo any anatiny DAD reny DAAD manome bourse koa reny tsy indraindray jereo dia tongava aty mba manamaro ny isan'ny malagasy aty. Ny malagasy aty tsy hoe miala ny Madagasikara tadidio fa ny akabetsahan'ny malagasy aty manampy ny havany mandefa vola miinvestira manao trano manao orinasa dikan'izay na tsy eo ary ianao tsy hoe ilozanao Madagasikara fa manampy ianao misy tambirina foana dia zay manana capacité financière maromaro kokoa ianao mety amin'ny asanao aty dia afaka manao an'izay fanampiana sy fanomezana zay dia isan'ny hoe manampy ny firenentsika ihany zany amin'izay fotoana zay. Zay zany fa dia mirahary soan'ny rehetra veloma.